Jesosy Kristy ny fahamarina zany oloha hitatokana izany kanefa zava-dehibe no hanasako an'amin'indray amin'ity androany. Dia miarabanao sy ny ankohonanao tafaraka indray isika amin'ity maraina vaovao ity, tsy heriko na herinao fa noho ny fahasoavan'i Kristy no matoy izao antsika, ary noho ny famindram-pony no tsy nalandritra antsika. Milohan'ny andehanantsika izany lohahevitra tokana kanefa mafonja izany, dia andeha isika hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misotranao izahay fa omenao izao fotoana izao, anoy ny fandinianay ny teninao. Angataka izay Andriamanitra, ny Fanahy Masina no ampianatra anay ny teninao, ka ny teninao dia ampiarinay eo amin'ny fiainany andavanandro. Dia mitahy izao mpiaraka mandinika amiko ny teninao izao. Amin'ara Jesosy nangatana ny vavaka. Amen. Omaly isika dia nahita ilay fanambarana miezinezina nambaran Jesosy eo amin'ny filazantsaran'i Jaona toko 20, ka ny 9 manao hoe: o Jesosy taminy, izao no lalana. Hitantsika tsara fa tsy misy afa-tsy Jesosy rery ihany no lalana, fa tsy nijanona teo fa o Jesosy hoe izao no fahamarinana. Jesosy no fahamarinana, tsy ny fahamarinanao ny fahamarinana, fa ny fahamarinan'i Kristy no fahamarinantsika. Mahafinaritra izany. Izao ozy Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Manerana ny filazantsaran'i Jaona dia fa tiniantsika fa verimberina fa mifandray amin'ny rainy mandrakariva amin'ny alalan'ny Fanahy Masina Kristy. Zao no voalaza amin'ny filazantsaran'i Jaona toko 2 ka ny 4:4. Filazantsaran'i Jaona toko 1 ka ny 4:4. Hoy izy hoe: ary ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninainy dia voninahitra miendrika eo amin'ilay tokana avy tamin'ny ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Jesosy feno fahasoavana sy fahamarinana. Raha mandray an Jesosy ao androany, raha mandray an Jesosy ianao androany, dia any aminao koa ny fahasoavana, omeny anao koa ny fahamarinana. Ao amin'ny filazantsaran'i Jaona toko 9 ka ny 2:7. Filazantsaran'i Jaona toko 9 ka ny 2:7. Dia zao no fanambaran'ny Tenin'Andriamanitra: ka ho fantatrao ny marina, ary ny marina ahafaka anareo tsy ho andevo. Fantatrareo ny marina, ary ny marina ahafaka anareo tsy ho andevo. Ao amin'ny filazantsaran'i Jaona toko 5 ka ny 9:9. Fa raha tonga ny mpananatra, Fanahy Masina izany, izay raiko aminareo avy amin'ny ray, dia ny fanahy ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray, dia izy no vavolombelona hanambara. Ry mpiara-mianatra namana isany, hitantsika tsara fa ny fahamarinana dia fahazavana, ary ny fahazavana mifanohitra amin'ny maizina. Jesosy ilay fahazavana, Jesosy ilay fahamarinana, fa Satana kosa dia miezaka mandrakariva ampiditra ny haizina sy ny lainga sy ny tsy fahamarinana izay miteraka fahotana ao am-pon'ny olona tsirairay avy. Ary hitantsika tsara fa raha miaino anatin'ny fahamarinana ny zanak'Andriamanitra, dia misy akony amin'ny ara-pitondran-tena izany, misy akony amin'ny fanaovany ny fahatokinan'Andriamanitra izany, ary misy akony amin'ny fanaovany ny sitrapon'Andriamanitra ny fahamarinana izay raisiny ao amin'i Jesosy. Ry mpiara-mitinika amiko, Jesosy no fahamarinantsika.
tadio tsara fa izy no naharina ny zavatra rehetra. Izy no nisy ampiainana miankina amin'ny toe-javatra rehetra, ary izy no ilay fahamarinana. Tsy hoe maneho fahamarinana fotsiny Jesosy, fa izy mihitsy ilay fahamarinana. Tsy hoe hevitra natsangakevitra fotsiny ilay fahamarinana, fa olona lay Andriamanitra tonga olombelona mihitsy ilay fahamarinana. Ka raha miteny Jesosy manao hoe izaho no fahamarinana, dia izy mihitsy ilay marina tokony marahiko. Ary mpiara-mianatra namana isina, toy ny masoandro manazava zao tontolo izao, ny fahamarinana dia Jesosy zany. Ka amin'ny alalan'i Jesosy ilay fahamarinana no ahafahantsika matakatra izay tokony hijoroantsika ety amin'ny tontolo izao ity, ka andehanantsika ihany koa amin'ny fahamarinana. Andriamanitra anie hitahy ianao, handrotsaka aminao ny fanahy ny fahamarinana, ka andehananao mahitsy ihany koa amin'ny fiainana andavanandro izay alehanao. Ka rehefa mahitanao ny olona, rehefa miaraka aminao ny olona, dia olona manana ny fahamarinana izany olona izany ianao izany. Mombanao any Andriamanitra amin'ity tontolo andro ity, ka dia tsy amelanao irery izy mandritra ny fisarantsika vetivetindray. Iaraka hivavaka isika amarana antsika izao fotoana izao. Andriamanitra rainay, tsara indrindra izay ny an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'ny teninao izay manambara aminay fa ianao no fahamarinana. Tsy tsangan-kevitra na hevitra fotsiny izany, fa tena ianao mihitsy no fahamarinana. Ko ampio izay hifikitra aminao ilay fahamarinanay. Isoro eo aminay Tompo izay mety fahamarinanay, izay mety fahamarinan'olombelona, fa aoka ilay fahamarinana avy aminao no fikirinay ka andehananay araka ny sitraponao. Dia mitahizo ampiaino izao momba anay, aza mahafoina masaraka anay. Amin'ny ara Kristy nangatana ny vavaka.